iresaka lafin-kevitra anankiroa isika tranga amseo any ivelany any. Ny Raharaha Snowden ndray dia iresaka kely ny zava-misy ao a Egypte ao sika rehefa avy eo. Ny zava-misy mantsy ity Raharaha Edward Snowden ty zay teratany Amerikanina, de izy ty de piasan'ny sapa-mpitsokolovana Amerikanina eo anivon'ny NSA zany. Nitsokan-daharana tao am'izany andraikitra zany ity lehilahy ty, ary nilefa de nitondra tsy ambaratelo maro. Laza moa ity Edward Snowden ty fa manana tetikasa antsoina hoe prisme i États-Unis. Io prisme io de entin'ny États-Unis mitsikilo ny fifandraisan'ny iraisam-pirenena rehetra, na zany karazam-pifandraisana na ny telefona na ny internet sy ny karazany ary dia mitsikilo an'izay fireneny samihafa ary tsy ny fahavalon'ny États-Unis ihany no raha maso fa na ny Europeanina koa aza. De rehefa nilefa moa i Edward Snowden de nangataka fialokalohana any amin'ny firenena maro, ary anisany namaly ny antsony Venezuela, Nicaragua, ny fifandraisan'ny firenena sasatsasany taty Amerika Atsimo sy ny tao Eropa moa de voatoatohana mihitsy amikasiky ny zavatra tahaka an'ireny. Ny fanontaniana mipetraka Andriamatoa Rainijaonary de hoe mpamadika ve i Snowden sa olona mahery fo raha ohatra ka izay tranga zay no resana, ary inona no mety azo andikana na mety ho akony ity Raharaha Edward Snowden ity eo amin'ny fifandraisana iraisam-pirenena. Misaotra anao namany Ismael, misy Vaovao vitsivitsy reto ataoko alohany amaliako ny fanontaniana. Voalohany, Whistle Blower izany no anaram-bositra omena any Snowden eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena amin'izao fotoana izao. Izany hoe olona mpitsoka sifle fanairana mpamoaka tsy ambaratelo, Whistle Blower. Navoaka ny ampabe maso araka ny voalazanao tao ny tetikasa prisme entiny NSA mitsikilo ny fifandraisana elektronika rehetra eran'izao tontolo izao. Bekarama Snowden satria manam-pahaizana ambony mikasika ny fifandraisana izy, kanefa mpandala ny zon'olombelona izy ka nampaharikoriko azy ny niaina teo anivon'ny rafitra manosiosy ny zon'olombelona. Mametraka nyty fanontaniana ity ny olona sasany mikasika azy, mpamadika ve i Snowden sa olona mahery fo? Izao mantsy ny teny nataony tamin'izy nilefa io. Matoa mamoaka tsy ambaratelo aho ankehitriny, ny tanjoko dia fanaovana mangarahara mba ho fantatry ny daolobe ny zava-doza atao amin'ny anarany, kanefa manohintohina ny fahafahany tsirairay. Fantatro ho izy fa tsy maintsy anenjika ahy ireo lehibeko taloha, kanefa anana fahafampo aho raha vaky ambatolampy ireo lalàna miafina sy ny zava-doza kotrehin'ny fahefana mpanatanteraka. Malahelo aho izy raha matimaty foana toy ny valala nosamboromboka raha tsy miraika ny vahoaka amin'ny ankapobeny fa samy verina amin'ny raharaha fanaony andavanandro, kanefa zava-doza no mitatao eo an-tampon-dohany. Vaovao faharoa tamin'ny 13 Jona. Tonga tao amin'ny seranam-piaramanidina Moscou Tcheremetiyevo Snowden. Nangataka fialokalofana tamin'ny Équateur izy, satria i Équateur no nampiantrano ani Julian Assange ao amin'ny masovoiny any Londres, nanomboka tamin'ny taona lasa tamin'ny Jona 2020. Izany Assange zany dia ilay teratany Australiana mpamorona ny Wikileaks izay namoaka koa ny tsy ambaratelo ny Amerikanina. Vaovao fahatelo, nangataka fiaraha-miasa amin'ny manampahefana Rosiana ny Amerikanina mba anolotra ani Snowden. Tsisy anefa izany araka ny fijeriny Andriamatoa Aleksei Puchkov, solombavam-bahoaka Rosiana filohan'ny voamiaran-draraham-bahiny ao amin'ny Duma, anteny miaram-pirenena Rosiana, satria izao ny teniny: misy raha ho mainty mitatao amin'ny fifandraisan'ny États-Unis sy i Rosia, ka tsy hisy mihitsy izany fiaraha-miasa angatany Amerikanina aminay izany. Vaovao manaraka Euronews tamin'ny 30 Jona.
Mangata-panazavana amin'ny Washington ny Union Européenne satria noho ny zavatra ataon'ny Snowden namoaka lahatsoratra ny gazety allemand Der Spiegel nilaza fa tsy kilovan'ny Amerikanina koa ny Européenne. Ataon'ny Amerikanina mitovy sata amin'ny namana tsy azo antoka loatra toy Chine sy Arabie Saoudite, i Allemagne sy Frantsa. Isam-bolana hoy ny gazety Der Spiegel arahany Amerikanina maso ny fifandraisana 500 tapitrisa avy any Allemagne. Tsy kilovan'ny Amerikanina koa ireo masovo Européenne miasa any Washington sy New York hatramin'ny fohy be ny Union Européenne any Bruxelles mbola tsy kilovan'ny Amerikanina ihany. Dia hoy andriamatoa Martin Schulz, filohan'ny antenne Européenne. Zavadoza zany fitsikilovan'ny Amerikanina ilay zany raha marina ka mety ahatandimin-domindoza ny fifandraisan'ny vondrona Européenne amin'ny États-Unis. Tsy avao manaraka nanao fanambarahana i Rafael Correa filohan'ny Équateur tamin'ny 7 jona lasa teo tany Aromo, tanàna any antsimon'ny Quito renivohitra. Niantso ahy hoy izy i Joe Biden filoha lefitra Amerikanina nilaza tamiko fa raha mampiantrano any Snowden izay Équateur isiako ny ratsy amin'ny firenenay zany. Lazaiko orentany orendanitra hoy ny filohan'ny Équateur Rafael Correa fa fanapahan-kevitra raisiny firenena manana ny fiandrianany no ataony na ampiantrano any Snowden izay na tsia ka tsy raharanay izay rahombava ataony Joe Biden. Tsy ambovao manaraka taorian'ny gazety allemand Der Spiegel nilaza koa ny gazety anglisy The Guardian fa misy firenena 30 mitsy tsy kilovan'ny NSA, anisany Frantsa, Italia sy Grèce. Dia nisy mpanao politika frantsay nangataka mba ho raisina ialokaloka any Frantsa i Snowden. Anisany lazan'izany ny Europe Écologie, ramatoa Martine Le Pen ary Jean-Luc Mélenchon. Tsy ambovao farany tamin'ny voalohan'ny jolay nilaza ny filohan'ny Équateur fa mba hampijanona ny resaka fangatahana fialokalofana ataon'ny Snowden etseroa tokony anaiky ampiantrano azy vonjimaiky aloha ny manampahefana Rosiana. Rehefa zany no ny famakafakana azo atao mikasika an'ity raharaha Snowden ity. Efa herin'ny taona mahery izao i Julian Assange no mipetraka ao amin'ny masovony Équateur any Londres. Any Londres fa tsy any Quito akory, Quito mantsy ny renivohitra Équateur. Kanefa tsy afaka maka azy ao na États-Unis na ny manampahefana Anglisy satria tsy mahazo miditra amin'ny masovo vahiny ny manampahefana eo an-toerana noho ny fifanarahany Vienne. Tsy sa manao izany ny mpitondra malagasy ankehitriny satria matahotra sao miolonolona, matahotra sao manao autarcie, dia sokafiny hitany vahiny ny tsy ambaratelon'ny Madagasikara rehetra. Dia sahy miteny ratsy ny FFKM itezapsidisy fa Samora. Sahy mandidy kandidat 3 tsy mahazo milatsaka ho fidinany JIC-M. Sahy milaza fa tokony hovana ny mpikambana ao amin'ny CES ny JIC. Sahy mandraono any mesazy zavatra tsy azony atao araka ny fifanarahany Vienne. Zany no ilana tolotra politika vaovao ataony mpitondra vaovao. Rabado, saritahotra sy tsy manankambo ny mpitondra sy ny mpanao politika malagasy